Ya, zarako roa angamba famalina zay fantenina zay. Dia olona anankiroa koa zay no hamaly an'izay fantenina zay. Ny antony nampirana monja Jean-Louis Volomaika zany aleo rehefa avy eo mamaly azy honorable SG Lina zany satria izy ny tena mahafehy tsara an'io dossier. Fa ny antony mampivavana io zany dia fahatsapanay ary zay nijoroanay ny fanjakany didiadina zany tsy fanarahana lalàna. Eo koa resaka tsindry ara-politika miseho amin'ny sehatra rehetra na tany amin'ny CENI zany na amin'ny fitsarana zany na any amin'ny zandary zany na any amin'ny forsa rehetra eto Madagasikara na any amin'ny distrikta na any amin'ny fotana. Misy io ary ka PDT ny ka mahazo ny malagasy tia tanindrazana rehetra zay mijoro zay tratra mitsindry ohatran'io misy amin'ireo moa migaja tsy eto ihany tsy izy rery ihany migaja tamin'io, misy any Toliara migaja, misy manerana misy ara député afakanjo aoriana koa tsy nanaraka lalàna mihitsy zany député zany raha tsy misy fanapahan-kevitra amin'ny bureau permanent amin'ny andro fotoana fivoriana tsy azo kitihana. Fa maro kosa nefany ireo profiton-drano izay hita mandeha mangala-bato mitondra an'ireny carnet reny mitondra an'ireny ka ina moa ty bulletin fidianana reny fa tsisy anankiray ka tonga eto izahay rahalahy mpiara-mitorina azy tsy mamela azy mirefy ary mijoro amin'izay zavatsy zay amin'ny andro sapo andalovana andro izao mijoro izay tsy mamela azy mijoro raiky resaka teknika tsy leo azavainao Jean-Louis zany no hitazomana azy zavatra telo no tena tiako asongadina ao anatin'ilay izy. Voalohany aloha zany ny antony isamborana Jean-Louis dia miapitso n'iny famoahana vokatra tao amin'ny CENI izay ny CENI ihany amafisika eto tsy nisy ny piraté zany ny sitin'ny CENI. Ny antony manino zay miteny hoe tsisy ny piraté ny sitin'ny CENI iny ihany izy dia efa afaka nanidy an'ilay site ary mbola afaka nanao modification tao anatin'iny site iny satria jereo fa tsisy etsony zao ao anatin'io sitin'ny CENI io nanomboka tamin'iny fotoana iny reny listana ordonnance reny. Dikan'izay izy ihany namoaka an'iny vokatra iny zany ary amafisiko izay fa tsy nisy ny piraté zany ilay izy. Ny faharoa tao aorianan'iny no nisamborana ny Jean-Louis ary nitazomana azy teny amin'ny gendarmerie ary niakatra parquet moa izy omaly dia nivadika AMD izy ankehitriny. Za zany eto manamafy fa tamin'ny voalohany izy tsy nisy mpitory fa taty aoriana izy lasa ny CENI no nitory azy ary amafisiko no hoe CENI tokony hotoriana no lasa mitory ankehitriny satria ny CENI ny tena mitondra ny fanakorotanana teto amin'ny firenena ary indrindra ny fampiasana ny ordonnance iny dia izy tokony hotoriana indray zany zao no manjary mitory ary mahazo rariny izy mampiditra ny Jean-Louis etỳ Tanimora moa zany AMD. Aminay resaka fanaovana tsindrin-jolena reny nahazo any Jean-Louis reny izay efa nanao antso satria raha hita tamin'ny fitsarana omaly dia tsy manana kapasité akory ny mpitsara tena hitsara marina hoe nanao piratage sa tsy nanao piratage n'iny sitin'ny CENI iny i Jean-Louis. Mahatonga anay miteny an'izany satria resaka information accès au public no nampiasain'ny Jean-Louis fa tsy tafiditra tany paramétrage na resaka modification mihitsy izy ary ny olona rehetra afaka niditra tao anatin'io site io nanao an'izay consultation zay mijery ny information zay tianao rehetra ao ary tamin'ny fotoana omaly dia mbola niantso ary rehefa niantso an'izay hatry ny ela i Jean-Louis hoe ameo ordinateur zahay idémontrenay fa public ty site ty fa tsy resaka
mila lojina na mila mot de passe ahafahana mitsofoka ao. Fa hatramin'ny mpitsara omaly dia tsy nampiasa an'izay ordinateur zay. Efa fangatahana hatreny amin'ny gendarme ny ahafahana manao an'izay idemontrena hoe tsy misy fanamelohana tokony atao amin'ny Jean-Luc. Kanefa moa zany tsy nisy sana miseho an'izay ordinateur zay ary natao fitsarana ary tsy sana mioka an'izay dia voaka fotsiny didy rehefa avy eo hoe AMD Jean-Luc zany. Ny tiana ho amafisina nefa ao anatin'ilay izy dia efa nanao anto zay hoe tsy tokony amin'ny alalana mpitsara zay tsy mahalala ny resaka informatika fa adevitra informatika fotsiny no anagadrana na amelohana ny Jean-Luc. Fa zay efa nanao anto hoe raha tena fantatry ny CENI fa ain-dehiben'ny firenena ny information tazominy raha nisy ny pirateny sitany dia tokony nampiantso auditeur avy hatrany izy mba misy expert zany ary nampinoida ary tokony mandefa audit mijery an'io sitany CENI io hoe nisy ny pirate tokoa ve dia mba rapport d'audit amin'izay ny resahana hoe nisy ny pirate le izy dia tracena iza no pirate azy satria tokony ho hitan'ny auditeur zany. Fa tsy amin'ny alalana hoe fitoriana fotsiny dia tiana ho aletika Jean-Luc dia tiana ho aletika izy. Dia ny farany ao anatin'izay dia tena misarika ny sain'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy ary tena mametsiny ny CENI raha ohatra ka mbola lazaina fa piratazona site no nitazomana Jean-Luc. Ny antony dia tsotra, io site io zany ary io logiciel io miankinan'ny ain-dehiben'ny firenena satria amin'ny alalan'io site io no amoahana hoe reto indray ny olom-boafidy vaovao na hatramina filoham-pirenena hoe tia no lany filoham-pirenena zany mivoaka ao anatin'io site io. Reto ny solombavam-bahoaka mivoaka ao anatin'io site io. Reto ny ben'ny tanàna. Ka raha ohatra ka masamy tena ny CENI fa piratena olon-tsotra kely anankiray ery ny sitiny dia tena tsy maro toerana daholo zany ny olom-boafidy rehetra mikarakarain'io CENI io satria ahoana no eritreretin'ny sainao hoe olon-tsotra ery dia ho tafiditra hanova voka-pifidiananao dika zany tsy marina daholo zany reny voka-pifidianana voaka sitiny CENI ireny satria izy tena tsy mahafehy an'ilay site tsy sécurisé kory ny information mivoaka ao. Dia izay zany eto mbola manao opposition zany zay amin'ny démarche ataonay aloha mahakasika ny Jean-Luc ary mbola ho hitantsika moa hoe hatraiza ny fahefan'ny fitsarana sy ny fahaleovan-tenany mahakasika ny resaka raharaha Jean-Luc io fa io tsy mijanona amin'ny resaka hoe AMD izy dia vita teo ilay tantara toy. Ny fampiresahana tamin'ny Jean-Luc moa zany dia nanontaniana tokoa izy hoe manao ahoana ny zanaky Jean-Luc, mbola voatazona eny ve dia nivaly-teny azy mbola voatazona teny ny zanany. Nanontaniana mivantana izy inona Jean-Luc ny tena antony hitazomana ny zanaka ao eny na izy rainy ary tsy manana valim-panontaniana hoe inona tokoa le tena antony hitazomana ny zanany eny. Fa zay moa zany le izy efa lasa resaka politisé loatra dia amin'izay raha vao mahita figure politika zany ny ao amin'ny gendarme mitazona dia voarara le fitsofohana mba tena ahafahana mijery zay tena information marina mahakasika an'ilay raharaha. Mahakasika an'izay aloha mbola tsy fantatra fa ho anay avy aty amin'ny antoko team avy aty amin'ny fanoherana sy ny firaisan-kina aloha zany dia Jean-Luc aloha zany no tena hitanay voakasika mivantana tamin'iny resaka raharaha iny zay averiko ihany tsy Jean-Luc mihitsy no namadika n'iny zavatra tao anatin'ny CENI iny fa ny CENI ihany sy izy zareo tao ihany nanao an'iny profo rehefa nivoaka iny ny publien'ny olona rehetra nikatona avy hatrany ny sitiny CENI tsisy tafiditra tao. Raha olona ety ivelany no ny pirate ka nampiditra information tao dia tsy tokony tafaverina tao intsony ny CENI.